Ny statistika voaraintsika zany zao a amin'izao andro a amin'ny folo sy sasany lasaka dimy zao a dia 49 a ny niraisana tanana teto amin'ny hôpitaly CHU Ara, dia ny décédé a 14 izy amin'izao ny CHU Ara. Zay ny teneniko hoe izay tsy afaka mamoaka chiffre raha tsy azo le isaky ny adiny ray satria araky ny alalantsika an'le izy moa zany a misy évolution foana le izy. Dia nanomboka maly tsika niresaka teto tamin'ny tamin'ny raitsika niresaka dia ny évolution zany zao a zao amin'ny folo sasany fampiresantsika zao dia zay nilazaiko teo zay a 49 a ny niraisana tanana teto amin'ny CHU Ara dia 14 ny décédé. Akasika an'ireny naka izy dia inona ny toy iny nanao ahoana raha izy ihany koa ny famakafakana makasika fanadihadiana makasika ny fahafatesana olona maro ria Amerika Sinina iny a manahoana sy manahoana ny mety ho toy nengane mba ho hitany marina ho fantatra ihany koa makasika zay raha izy ny fepetra ho raisiny mpitantana mahatonga an'izany aloha zany dia raha raisina amin'ny dia ataontsika hoe fahampozinana le izy a nisy zany tao anatin'le izy le menaka moa ny voatondro hoe menaka lany andro. Raha menaka lany andro inona no nahatonga le izy hoe menaka lany andro mety ho nohony reto moa zany tombana daholo a sy antony zavatra reto resahana reto rehefa aloha indrindra aloha hoe noho ny fahefa-mividin'ny malagasy tsy isony tsy mahavidy menaka itsony zany malagasy dia miangona ao le menaka dia tsy maintsy amidy mpivarotra tsy iny satria hiteraka fanteantoka ho azy dia lasa mivarotra menaka efa lany andro ny mpivarotra dia izay nahatonga le menaka tonga eny ny faharoa dia hoe mety ihany koa ho antony noho ny fampidirana entana eto Madagasikara gabraraka loatra hoe gabraraka be ny fampidirana entana eto Madagasikara dia menaka lany andro na makanakaiky ny fahalan'inandro no ny tonga eto Madagasikara dia mihinany tsy fihinana eto tsika zay le izy na ihany koa mety hoe ho antony manokana amin'ny resaka fahatongavan'le izy eto hoe tara ny fahatongavan'ilay entana na tsy fantatra zany zavatra ao anatin'le izy hodidiny tsy nde hitina hitina amin'ny tsara aloha zay hoe iza ny diso ahoana sy ahoana fa ny ahafahana miteny aloha zany hoe mihinany tsy fihinantsika dia reny fahafatesana olona maro dia maro reny ka zay nao nanterana ny fiaraha-miory amin'ireo rehetra izay manana havana akaiky olona akaiky ndaosany fahafatesana vokatry ny fahampozinana na Ara-Tsakafo fahafatesana vokatry ny sakafo efa lany andro lany daty iny moa zany zay ny makasika an'iny raha tsika malala fa mandeha any koa ny nandeha moa zany fa tsy nandeha ny fifanatrehana teo amin'ny gouvernemanta sy ny antenimieran'do olona tamin'ny malta raha ny oeraoera mandeha tambajotrany aloha dia maraimbe voarava tamin'ny ray ora mahery voatra ny rava ny fifanatrehana teo amin'ny ministera sy ny antenimieran'do olona ka tsy hay hoe tena makany amin'le tombontsoa mba hoaka ve sa jono anaty koveta ny aingatao tena nisy ve ny fifampiresahana marina sy ny fitadiavana ny tombontsoa eto mamahany olona mba hoaka teo amin'ny antenimieran'do olona sy ny venevon'ny fahefana mpanatanteraka sa dia hoe vorovorona inona moa ka maninona fa dia asa re ndao hiderantsika ny lohahevitra ho resahana amin'ny tian'io ity a dia eo indrindrindra aloha zany ny voalohany iny zay efa resahana ity zay tsy ho hitarina lava be akory iny resaka fahampozinana Ara-Tsakafo iny a fa ho resantsika eo rehefa avy eo ny fitarainana maro dia maro avy aminareo makasika ny hoe tsy fisian'ny herinaratra tsy fisian'ny herinaratra ahafaha mamokatra sy ahafaha miasa dia ho resantsika ihany koa misy fitarainana avy any amina toerana anankiray ho resaka andro avy eo makasika ny resaka fampiasany rano ny resaka momba ny rano fisotro madio izay ny ona tamiko moa maly ny filohan'ny karduka ny amin'ny betafiny tena marina dia sera tafaresaka momba ny resaka herinaratra sy ny resaka rano io dia ho resaka kely andro ohatra ka misy ny fotoana rehefa avy eo miaraba namana marjona rahateny tonga soa eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany miaraba rahatolo-janary sy ary miaraba ihany koa ny Ratovinarivo sanda zay nafarana manokana ela be izy tsy tazako
le fijery makasitraka azy reny le nafarana mihitsy ny reny isika rehetra ihany keo anatin'izay ny araba efa be dehibe teo somary idira kely lay hoe inona moa zany le tena zavanisy tao anatin'ilay izy raha ny valomaritsa zay tany mahajanga ny mpitondra raha tolo-janahary sy raha tovinarivo santa de nisy nangotongotika ankibony nangotongotika fotsiny fa tsy nanina fa zay fotsiny aloha le izy de to de sokatra fanadihadiana de sokatra fanadihadiana nisy maela Abdala arlala ao ambany ao le finday anay de le zavatra nisy a nisokatra fanadihadiana de nisy mifanakatonana ity kosa nefany a nisy von'olona za zany ny ana le resaka any an'le von'olona mihitsy ny tiako idirana lalina hoe von'olona io satria nisy ain'olona latsaka atao na tamin'ny fomba ahoana ny endriny na tamin'ny fomba ahoana ny fahitana azy de von'olona io mampalahelo ny zavatra misy a mirary finonana fianao ho an'ny fianakaviany azy reny aloha fa raha ny tena zavatra mipetraka ny tsika eto Madagasikara zay foana ho le izy rehefa misy ny zavatra zay atao a de ao arinany vo misy le fanadihadiana fa maninona re olona aloha ohatran'ny fananganana trano any io rehefa manorona trano any ianao mbola mangataka fangatahany eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny commune eny anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany hoe anangana trano eo tsy hoe ara-dalàna ve io zay mahatonga le hoe fananganana tsy ara-dalàna le construction illicite de ravana fa tsy hoe akory ny hoe mahazo taratasy ianareo de hoe afaka manangana ohatran'ny ankizy zao androany raha rina soa ny ankizy zanaka manala CPE amin'ity maraina ity tsy hoe nahazo an'le fiatsona izy de afaka fa miatrika le fanadinana androany izy de zay vokatra nataony teo ny afahany na tsy de zay io de inona zany ny zavatra misy von'olona atao aiza ho aiza makasika an'ireny von'olona reny tena mampalahelo mihitsy ny zavatra misy ary tsy vitan'izay ihany ho anareo zay mbola milaza mitondra mampiakapikely mihitsy a ho anareo zay mbola milaza mitondra tsy vita an'le hoe von'olona ihany tamin'ny faritra teny Amerika sininy fa mbola no vonona ihany koa le olona satria tapaka indiminy eny tany amin'le ihany na matsy maly teny amin'ny Azera tapaka indiminy eny na le herinaratra zany hoe le ankizy zany le zaza efa misy an'le oxygène mba hoe amelomana ny eny raha ohatra zany le izy niodina tsara tamin'ny ara-dalàna tsy nisy fahatapahana tena mino fa tsy niakatra be dehibe ohatran'ireo le fahafatesana fa la izy tsy sompitraratra tao amin'ny tapaka l'izy a de le ankizy zany efa mahazo l'izy de velona de tapaka l'izy de misefo ndray ny fitantaran'ilay olona le hoe ao amin'ny teny da misy zavatra manakana zany hoe misy mila rivotra zany izy ao anatin'izay ho fanampiana nefa ny rivotra io ny kariko avaolana le olona za tena misaotra an'le naman'iny mihitsiny a nanana narary tao izy tsy nisy ralonge tao lasa izy noditany an-tranony tena isorana azy satria tsy mitondra ray izy na roa fa tonga de mitondra anankitelo izy zany hoe tsy nitsaraina tamin'le olona satria le hitaritana l'izy koa tsy misy zany zavatra zany le olona le hôpitaly eto amintsika fitadioma zavatsara fitsabombahoaka io nareo tsy mitsaby tenao de tsy hitanareo le izy fa le olona le tena marary ao ny fijerena le olona atao nge raha tolo-janahary sy hoentina an'le blankara le tsotra le ohatrany eny amin'ny fanaovana fanatanjahantena reny raha misy voadona de ampiakariny io ohatran'ireny de napetraka amin'ny couloirany le olona fa tsy nahazo farafary fa rehefa ho avy le inga minisitra nivoaka daholo lay fandrina sy lay farafara le misy kodiarana mbola misy foniny mbola misy sasia de eritreretintsika le fantatsana le tenen'le mpiasan'ny le ao anatin'lay hôpitaly zany hoe aza isoronareo le sasia zany hoe mitazona le mbola fahatsara le olona eritreretintsika fa ao anatin'ny sain'le olona efa mitsabo marary izy mifantoko ao anatin'ny sainy zany le hoe avelomana izy le io le miala nenina foana de rehefa miala nenina le olona de zay ny zavatra misy raha dingantsika indray zay zao ny amin'iny fa mbola hitaritsika eo ihany rehefa hoan'ny tonga mpiantsehatra lasa ny saiko amaneritseritra oringatsay tena olon-dehibe ohatran'ireny ve raha tolo-janahary sy de miteny hoe nono fanakorontanina teto amintsika mahatonga antsika misy fahantrana tsy haiko na voan'ny samy varina izy na voan'ny izy le nanakorotana zany eritreretintsika
jereo tsara aloha fandeha amin'ny film any Ukraine sy any Russie, any Israely sy any Iran, mizera foana amin'ny bomba amin'ny balistika potika ny tana fa ny herinaratra mirehitra foana nazy jereo tsara amin'ny vidéo eto amintsika tsy misy zany fa tsisy herinaratra eto dia noho fanakorotana zany tena satria mivantana le izy ala tamin'ny fahita lavim-panjakana dia niaritra zany lazay lay tsay tena mampalahelo nisy korotana naninona teto nisy zavatra may ve mety nisy zavatra korotana mety ny atao hoe ny atao raha zay mantsy famaritana le izy hoe ny korotana tokoa zany ny teto so dia korotana ratsay izy ny antony mantsy dia zao azo razaina koa isoky maro zany hoe korotana zany le tena votivorona andao zany raha isika am'le anazy hoe ny korotana ny tena votivorona dia ny korotana ny teo anosy be voaingana mankasiany resaka herinaratra ny korotana ny teria koron-drano ny teria tanjom-bato herinaratra iza nahatonga le korotana zay mantsy raindray raha resika zay zany hoe korotana ny fitavozavozam-pitantanana sy ny tsy fangararana no mahatonga ny korotana io jereo tsika hatram'izao dia mbola hita foana ny hoe tandrevaka ataon'ny mpitantana dia ny mpitantana ny mieritreritra fa hoe lasibatra na victime anatin'le izy vokatry ny korotana nefa tena le izy namboly an'io tsy haiko fa raha ny amin'ny baiboly moa izy hoe loza ho azy eny avy fanafitoinana aloha zany dia tsy haiko avy amin'izy le fanafitoinana ary rehefa mijerytsika anatin'io le fiainam-piarahamonina io ny mpitantana zay tokony amaolana no manilika hoe ny mahatonga ny olana io dia ny vahoaka tsisy hidirany vahoaka ange hoe vahoaka leo vahoaka mahita ny tsy fanjariana ataon'ny mpitantana no mahatonga azy io manakapo dia reny moa mbalasa fanehoan-kevitry ny préfet hoe tsy ilana tsony no maneho hevitra eny an-dalambe fa ny Facebook efa oleretsy raha hoe Facebook zany no vala be ahafaha maneho hevitra raha zany raha sasika izy firy amin'ny malagasy no manao Facebook zay nga mahatoko mba fantatra le mpitantana ny société sanay koa zany dia aloha zay anao Facebook zany dia mandray karama ihany makaka hoe olon-dehibe mitantana mahafantatra tsara mialatsiny fa tena raisiko amin'ny maha olon-dehibe sy ray aman-dreny azy misy anatin'le izy nefa reny faneho-kevitra hoe ao amin'ny Facebook firy isan-jato amin'ny malagasy manao Facebook ray zay ny faharoa dia hoe aiza ho aiza ilay tapahan-takarana na betsaka raha manao Facebook amin'ny resaka forfait internet roa zay ny fahatelo dia hoe move ilay telefony nanaovana Facebook tena mbola maharitra ny herinaratra ao anatin'le izy tena mba feno mandritra mandavanandro sy mandava taona ny telefony na ny fitsitsina ny haratra ao anatina telefony angefa dia Facebook ny dia ho resahanao ataonao vahaolana hoe any mifampiresaka dia any miteny dia any miresaka tena ohatrany aiza ho aiza lay mialatsiny ohatrany hoe sanatriny zany tsy hoe sanatriny fa tena zay mihitsy manao zinina sy maninam-bahoaka mandrefy vahoaka miresaka tsy vahoaka malagasy raha resaka ngesika ny resaka ny fanapariam-baovao eto Madagasikara mbola tena mitanany rambony zany resaka Facebook zany ary raha iresaka tsika mety hoe misy na manao Facebook tsy miteny tsy tsisy le izy fa atsarovako ny teny le ramatoa anankiray teo amin'ny fitantanana tamin'izany fotoana zany hoe 4% d'imbécile ho izy 6% d'imbécile namaritana mpanao Facebook miteny dia jereo amin'izany fatatsika tsara zany ao mbola ambany le tapiresahana atapifandraisana ao anatin'ny Facebook raha tambatsotra tserasera ny resantsika dikan'izany tsy manamarina mihitsy hoe ao anaty Facebook ny dendana miresaka ao anaty Facebook ndana maneho hevitra iny moa tsy aritra fa ny everenako ihany tokony mifanaiky isika mianakavy eto Madagasikara farafaratsy iandry aniza amelona atsika zany tsika iandry aniza hitady vaholana ho atsika isika eto Madagasikara tomponantoka sy tomponandraikitra isika tsisy hidirany hoe mpanohatra tsisy hidirany hoe mpitantana efa raha malala fa tsy mandeha amin'ny lolona fitantanana zay ny zavatra misy zay aza takotakonina dia aza afepenina fa zay ny zavatra misy tsy manjary ny fitantanana eto Madagasikara miamahanitra ny malagasy tsy Madagasikara mahanitra aloha hitsiko tsy Madagasikara no mahantra fa ny malagasy zany hoe zay malagasy zany misy ngefa tsy malagasy tsony so dia temantsynareo ianona zao malagasy manina izy tsy mahantra mety efa tsy malagasy tsony izy raha malala fa betsaka ny fanambakana ataon'ny mpitantana eto amin'ity fireneny ity dia isika malagasy samy ohatrany hoe mangingina tsy miteny fotsiny manaiky matoto tsy miteny ve satratra ny tsy azo anoharana dia tsy afa-mandinika sy tsy afa-miteny ilaitsika ny miara-manaiky aloha miara-manaiky tsika rehetrarehetra
inona teneko am'lay miara manaiky tsisy fidina tsisy avahana hoe rianina sy rianina tsisy amindao iaranaingy aloha hoe tena sahirantsika mianakavy ianareo mpitantana aza opana any aminay be deabe ny metsena any amin'ny supermarché be deabe ny embouteillage te midiky zany fa mandroso Madagasikara andao iaranaiky zay ny zavatra misy zavatra mitranga de ekena aloha hoe tena mahantra sika aza olakolaka aminay tsika namanitra aza sambatra so de mba mifijerinareo mpitantana azy ny hoe sambatra reo vahoaka malagasy reo sambatra ao anaty fahantrana avy hoe opy zany kosa tsisy olona mahantra sambatra zany fa de ohatrany fanaovana zinona sy fanaovana tsintsina le malagasy zany ka zao no antso atao amin'ny mpitantana rehetra na iza raha matsara motrany samy milaza fa ty tanindrazana daholo tsika mianakavy kanefa very mifanenjika sy very miaro tena ny mpitantana very miaro tena ny mpanohatra variana manenjika de etsika mianakavy ny milentika ihany ny fiainam-bahoaka miaratsy andro manalina ny tsy fandripahalemana reny ny resaka fahampozina Ara-Tsakafo zay misy zavatra be deabe azo resanao ambadiky reny fa andao tsy tena ny fototronana eto Madagasikara aloha de hoe ny tsy fahadiova-pitantanana ny fitavozavozam-pitantanana mauvaise gouvernance zay le izy tsy tsara tantana ny firenena de io rahantsika mahita io fa potika ny fiainam-bahoaka rahantsika vondrivina ny resahana zany tsy haiko gaeton resaka nino moa teto tamin'ny faraparany anandro sa tamivina ny resahana iny ny na ny fanadina mpanjakana zay natao tao anatin'ny fijerena inona ty izy ty fampiasana labzi reny ngefa fampitehana tsisy zavatra tsy potika zany eto Madagasikara fahasalamana fanabeazana fandripahalemana fifampitokisany fiarahamonina potika daholo ahoana no anarenana am'zany amin'ny fomba ahoana no anarenana an'zany de raha tsy miara tompona ndraiky isika andao hoe ekena aloha tena zay le izy aza variana miaro teny nareo mpitantana fa rehefa nareo mpitantana matsy no enona sy miresaka de ohatrany hoe tena tonga lafatra le fitantanana ataonareo milay be daholo mihitsy ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara tsisy zavatra tsy mandeha zany eto mandeha milay be eto de aveo rehefa ohatra ka mivoaka am'izay le tsy fahatombombana sy le tsy fanjariana de inona ny teneninareo na mahantra aza mivoaka malagasy sambatra asa raha nytany vahoaka eto Madagasikara ve tsika tena mbola eto mpitantana antsika eto Madagasikara ve reny olona miteniteny foana reny mampalahelo be manao vaindraha laha tsy maharary reny zay malaza azy everina fa edy sy reo nge matao reo mbola tsy ohatran'ohatran'izay mantsy hoe miandry an'ireo tsy ho sambatra tsony ve zany zay vao ho tonga saina ary raha tsy miteny ve reo de zay no hitenenana fa sambatra izy sa hoe tsy avela miteny moa zany tena marina fa tsy hoe tsy miteny tsy avela miteny ka io iverenako le resaka te hoe mila miara tompona ndraiky sika mila zay moa izy miara miainga mila mitovy ny toerana iangana ny fomba iangana koa tokony mitovy fa tsy hoe ny sasany efa manambea ny sasany manao zinona sy manao mieritreritra n'le tsy manana sy ilay mitrongo voahomana mitrongo ara moa mbola tsy homana ndraindray lasa mifanilika fotsiny aka nareo mahatonga an'io nareo miteraka be deabe mahatonga an'io fahantrana io nareo ohatran'izao mahatonga angamba tsy fotoana ny fanomezantsiny zao fa hiaraka hitady vahaolana sika de misy zavatra be deabe tokony ho arenina anisan'izany ny fanabeazana anisan'izany ny fahasalamana anisan'izany ny fandripahalemana nareo telo reo fotsiny aloha ny resahana tsy resaka koatran'izay fanefatra angamba de resaka fiompiana sy fambolena satria ny resaka sakafo resaka ara-tsakafo fa avitatena ara-tsakafo reo anakefatra reo farafaratsiny fa tsisy ange tena fa metrahantsika lara-pahameny misy an'lay andro telo ny resahana mpitantana am'izao fotoana zao aiza reny andro telo ny resahana reny mba misy fivoarana de mamono makaiza de firisan-jato n'lay fanamby tao anatin' reny ny tanteraka am'izao fotoana zao sa tsisy tanteraka mihitsy ny velo rano moa iny tsy ny resahana tsony fa tohatrany hoe ririndasa tsy tsarona fotsiny mipopoka nge zany velo rano zany tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitry fa zao izy tsy hitako hoe nanahoana de nakaiza de zay le resahantsika eto hoe ianareo mpitantana raha misy ny tsy mety ekeo ny tsy mety ataonareo de apetraho ny sehatrasa lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ento ny politika mifanaraka am'izay mba hahafahan'ny vahoaka manampy anareo mpitantana fa io hoe rahantsika malala misy fahampitehana goavana ny fiainam-piarahamonina am'izao zay miankina amin'ny rafi-pito-tantana sy ny rafi-pitondrana tsy afa miala am'izany ny mpitantana misy moa no miteny ka ny mpitantana ave apiditra vary ray sotrany any ambavanareo eny
mety tsy ho zay tokoa le izy fa tomponantoka amin'ny fampiakarana izay ampiakatra varay sotrany ambavany nefa misy mipekely an-dalana le izy tsy mandry fahalemana zany ny tany ny tiako tenenina anjaran'ny mpitantana ny miasy miantoka ny fandripahalemana mba hisian'le hoe filaminantsaina ho an'ny vahoaka ka ho afaka hamokatra izy ny fanabeazana ny fiarahamonina dia anjaran'ny mpitantana ny mametraka sy miahany zany izy raha tsaiko ay rarasoany katita kely averika nefa nrarasomo tamin'ny fandarana kilona tamin'ny maraina fa merina firatsoan'ireo katita reo zandry zanaka izay miatrika ny eny misy zandry zanaka koa moa zany fa reo miatrika ny fanadinana CEPE eo an'ity taona ty amin'ny ty androany ty moa natanterahana le izy ka de mirarasoa anareo tiako tenenina moa anatin'le resaka teo de hoe tokony faritana aloha hoe inona ny filana fototra ho an'ny firenena iombonan'ny faritra 320 eto Madagasikara iombonan'ny faritany enina eto Madagasikara inona le ataoko fa tsy mivoana am'izay fanabeazana ny fahasalamana ny fandripahalemana ary ny fahavitatena ara-tsakafo ny resaka sakafo moa zany tsy voatery resaka fahavitatena fa ny resaka fambolena fiompiana tokony hojerena laharaha-pahamehany reo mba tsy ho tonga am'le aitratra fotsiny hoe ombo asiana pusy fa tena zavatra tena ity no votoantin'ny seapiarina seapampivoarana ao anatin'ny fambolena sy fiompiana ity indray ao anatin'ny resaka fanabeazana fanatsarana ny fanabeazana ndraindray mantsy ny mpitantana eto manao tsinitsina fanabeazana satria nahoana satria izy tsy mampianajana aketo ko ny zanany any an-dafiko inona ny raraina ino na baty eto ary tsika mianakafo ndraindray lasa ohatran'izay zavatra mitranga zavatra misy mafantatra tsara izy fa fanabeazana Madagasikara zany raha ny rafi-panabeazana misy eto amintsika rafi-panabeazana tsy mindrika ny zanany alefa any an-dafa mianatra hanika rehefa aveo raha ohatra ka tavaverina eto le zanany tsy mahalala akory ny hodidim-piarahamonina misy eto Madagasikara hoe inona ny tokony fanatsarana le fiainam-piarahamonina fa mety ny zavatra misy any ivelany no etiny eto de raha tsika malala moa io na ny mpitantanatsika range tsy mitehana tsara amin'ny tany ny tongony raha tsika malala ny fotodrafitrasa zay ataon'ny mpitantana hoe digitalisation ny resaka karne pokotany zany ny mamaika nefa io raha tsika malala ny tsy fahatomombanana amin'ny resaka fandripahalemana ny tsy fahatomombanana amin'ny resaka fahasalamana tsy fahatomombanana amin'ny resaka fanabeazana ny resaka fambolena sy ny fiompiana tsy mandeha amin'ny zelonina de sika moa eto mety hoe de efa io ihany aloha za tsy mbola tsy miresaka le herinaratra io tsy miresaka asa ako raha resaka raha ny resaka nataon'ny prime ministre mantsy tamin'ny fiorana tamin'ny antenimera-pirenena de niteny izy hoe ho apetraka ny politika ampitantarana ho an'ny fametrahana asa mendrika travail de sang ao anatin'ny ODD larana favalo zay na ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy fanampy fahavalo ho avy ny taona 3 averiko ihany 5 taona sisy de ho avy ny tombana manerana zao tontolo zao hoe nanahoana ny fanatrarana ny tanjona ho an'ny fampandrosoana lovainjafy aiza ho aizy sika fa io raha tsika mahita ary eto Madagasikara ny fampitehana ara tontolo iainana eto Madagasikara nefa ny ivon'ny ODD na ny objectif pour le développement durable mifaka mifototra amin'ny resaka fikajina ny tontolo iainana misy an'ireny fionana tampony maro isan-karazany momba ny tontolo iainana reny isika eto Madagasikara voasa foana satria tsika mbola anisanoya manan-karena amin'ny resaka biodiversité ny resaka arena ara-boajanahary nefa isika mamodika tsy manana akory tsika na politika faran'izay kely raha momba ny io fitantanana ny are-pirenena indrindrindrindra ny resaka tontolo iainana io de tsy mahagaga raha ny vahoaka indray ny lasa misikiponitra miaro ny resaka bazy tontolo iaro hoe aza tao an'io fa potika ny fiainam-piarahamonina potika ny tontolo iainana fa vitavita fotsiny atsa maninina io ka tsy nisy fanazavana natao hatramin'izay tany aloha tampotampoka hoe mandeha io mety io de hitatsika amin'izany fa ny tena isan'ny fototra eto Madagasikara koa de ny tsy fifampiresahana sy fanaovana tsinitsinina ny antopisiny vahoaka zay tompony fahefana sy tokony ametraka ny fitokisana ny mpitantana azy fa rehefa ohatra ka ny mpitantana tsy azo itokisana de raha malala ny zavatra misy amintsika fa de io
mety misy ny savorovoro fa ho tonga any amin'ny filatona sy ny filaminana zay savorovoro zay sady hijanona savorovoro raisina amin'le tenin'Andriamatoa prime ministre hoe mikorotana avy amin'izy ny korotana ary ahoana ny fomba hety mandamina an'izay korotana zay raha misy zay iza no antony nahatonga le izy tokony andiny tena ihany koa zany mpitantana fa tsy hoe lehibe tsy mba diso na lehibe tsy andrikely